Tonga amin'ny fotoanan'ny fanomezana indray tsika amin'ny fanarahana anty fandarana Doria ty. Koa dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy any amin'ny fanarahana ny fandarana. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria anarana andramina androna amin'ny fandarana fotsiny ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho to ny fiarahamonim-pahendrena. Eny taona sy enim-bolana zay ny nanarahantsika nyty fandarana Doria ty zay. Zay vita de tahirizitsika ao amin'ny adresy YouTube ary ny adresiny de ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery zay rehetra mba te amerina nefa vita zany. Isoratsika Andriamanitra ny am'izay indrindra ny amin'ny fanomezan'ny tombon'androm-pahavelomana fa atsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zaro amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao azamiato na kely na be vitanao dia anjary itsangambato. Isoratsika ihany koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM fa atsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafiny teknika zay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny tokantranontsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy. Manolotra nareo ny fandarana kosa dia avanareo Imanovojery. Tsy alantsika ny fomba fandarana zay hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa. Lay teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Anareo ampondonombo malandy io anareo manaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga tany teran'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo. Zay matory vokono ndao sika ampionjo fa zaka tao tsy enara. Ny mibana amin'ny zanam-pandarana dia ny fakasitrahana an'ilay fandarana. Ary mba afahako makasitraka anareo zay nandefa SMS taty amiko de ho tononoko anareo zay nandefa an'izany. Mama Nico Mavoky Amfasika be. Dominika complexe sportif ao. Madame Luzette Fokotany Ambondrona. Matay-Tromby district'ny Mitsinjo commune rurale Katsepy. Mazava adresse hein. Koa tsisy mazavazava an'izay. Tolondraza io Ankoakala district amin'ny Mitsinjo. Viviane Tsimasenga Fokotany Antafia Morongo commune Andranoboka. Bernard Ambovomavo Marovoay. Mandimbraza ao amin'ny Anjerimanontolo amin'ny université Mahajanga ao zany. Isoranazy nanandratra an'izany fandarana zany. Zamansila Fokotany Beantsiva commune Beantsiva. Clémence amin'ny télévision tany Malandy. Zay ndray nareo zany nandefa SMS taty amiko ary isorako be da be. Na tsy nandefa koa raha isorako raha mieno an'ity fandarana ty. Fanamariana zao ndray fanamariana kely. Ohatra nahazo vola miliara aminareo mpandefa SMS reny fa tsy tononoko ny nandefa azy fa zaraiko eto no ny hafaliko zany. Zao ny mba afatra nataony zany. Salama ray aman-dreny. Manana ray aman-dreny, manana anao manoro lalana mahitsy ampiray tany razana aminao. Mitombo saina sy fanahy isan-kerinandro zao no ianao. Gôlo ata miliara tsy maleo nanio. Makasitraka azy tsy tononoko fa zany nandefasany azy de zany mendrika mahazo azy. Teny fankaherezana amin'ny fiainana aza mitomano tiavin'olona zany fa manaova ny mety, manaova ny tsara, manaova ny marina amin'ny fiainanao. Aza miasa saina amin'olona tsy miasa saina aminao zany fa tanterao ny nofim-piainanao. Aza mifampipetapetaka, aza mifandray amin'ny olona mpandala amin'ny faharatsiana satria na io voankazo lo io aza mifampipetaka amin'ny tsara de lasa lo ihany koa ny tsara amin'ny voankazo. Aza manambitamby olona tsy mahay tiavina zany fa mampietry vintana amin'ny fiainana zany. Tadiavo ny vola ataovy zay ampanjary anao fa amin'ny farany tsy anao ny hitady olona fa ny olona no mitady anao amin'ny fiainana. Mba tsy andalo fotsiny fa hitoetra ho atsika dia sady fomba mifandarana no fanao eto koa ny mamerina n'le loha-hevitra narahantsika farany teo. Ka mialohan'izay aty ny larana ifandraisantsika 032 44 759 83 034 84 759 82 ro no larana ifandraisantsika. Ny loha-hevitra narahantsika farany teto de ny hoe niady ny nofo amin'ny fanahy amin'ity fiainana ty.
ohatra ny enjana be izy satria nazahoako SMS tena katezerana mafy fa tsy maninona matoa ny olona anankiray atao pikira lasa mafanafana mandaitra ho aminy zany le fanafona ataoko anaty fonosana ny adiny nofo amin'ny fanahy am'ty fiainana ty efa 3 na 4 taona lasa no nanana malagasy an'izany atao hoe fandrosoana zany teraka niaraka tamin'izany tsy ambara 3 amin'ny firenena malagasy efa nanana ny sekoliny ny fahalalany maleo tena madiodio mangarahara tsy mba nalaina nadika tamin'ny hafa fa tandroko amatsofina tamin'ny malagasy mihitsy zany hoe vonisy ny malagasy de efa nisy ny tsy ambara 3 amin'ny fireneny noho izany de tsy azotsika atao faribe maty masony zany na dobo tototry ny atsanga ny fahalalana voajanahary mampiseho ny mahamalagasy sy ny fahendreny satria lova sarobidy ho an'ny taranaka malagasy ary tsy ho an'ny taranaka malagasy rery ihany fa ho an'ny taranak'olombelona rehetra eto ambony ty tany ty no namelan'ny razana malagasy an'izany ny taolo zany hoe namela fitaratra hitarafa ny olona amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny fomba mampanao zay navelany indrindra fa ny fahendreny taolo razantsika zany indrindra fa tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe lasa rafozajamba ny malagasy ankehitriny satria nahoana satria ny manome lamba anakotra henatra tsy hitany fa ny manome sira mba haniratsira ny fiainany no tsarony ka tsisika zao ve zany tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe mpivarotra tely mividy sakay fa ny manome mamy ho an'ny hafa nefa variana mitady mangidy ho an'ny tena amin'ny fangalatahaka amin'ny fomba mbahiny eto de milaza miara-mahita aminareo fa tena mafy zany atao hoe adiny nofo amin'ny fanahy zany amin'ity fiainana ty ka ilaina tena fahavononana sy fiainana finiavana ny ady am'izany fa raha tenenina fotsiny am'izao joya tsy tafa tamin'ny taolo malagasy de ny fanahy no maolona am'izao tena fotoana mampamirapiratra ny aranofo ary zay tsy mandala an'izany eny anivon'ny fiarahamonina eny de olona sokajiana tena nisan'ny farahidiny tsy mpanambola tsy mpanan-karena ny lehilahy anankiray raha toka tsy manana vadikely tsy vehivavy tsara na mpanan-karena raha toka tsisy diombilo ary ny tena loza de ireo tranga ireo tena eken'ny fiarahamonina satria tsisy tatra am'izany eny zay mahita de mampiseho fa rariny zay mahita de mampiseho fa hitsiny ireo tranga ireo misy aza malaza mihitsy hoe sambatra laolo imbako laolo fa manino izy fa misy vadikely sambatra mama iny sy misy diombilo laolo lasa azafady amin'ny tetemy vainy lasa référence indray zany ny amin'ny fahafinaretana indray dia ny fandaniana tao any ampakana fahafinaretana ny tena tonga lafatra indrisy nefa ny ao atokantrano hofatrano mbola tsy voaloha jirama mbola maro fakotira miantonao tsy voaloha saram-pianarana mbola miandry kely ny sakafo mbola kamantatra ny isanandro ny hoe inona indray nefa ny zavatra ny ivelany tena imasona zay le adiny nofo amin'ny fanahy onjakevitra tena mandripaka tena miasa mikery mahatalanjona ny nofo miady amin'ny fanahy ka ilaina fandinia tena lalavako abe jeretsika indray ny aingo na lamody na to inona ny vidiny sy ny alafosany ino mahazo laka mialoha amin'ny zavatra jiaby mihoatra ny mahasoa ao tokantrano ao enina tsy hinanana azy amin'ny sasany fanontaniana ny hoe fanahoana zay le adiny nofo amin'ny fanany kilalao indray fa iny dia ny ankiziny tena tia lalao araka ny fandrindrany taolo endry azy moa manao hoe ny zaza raha tsy tia lalao dia akaro ho tanora ny tanora raha tsy tia reria dia aleo akarina ho antitra ary ny antitra raha tsy mananatra dia aleo ho razana koa raha ny razana koa tsy hita fo azo hifanampy amin'ny velona zany rindran-damina nanaovan'ny taolo azy mbola mitoetra amintsika ve zany am'izao rindram-piainana zany fa am'izao ny antitra indray ny tena tia lalao mifanipaka ohatra amin'ny vavanombo manoka ny tranga misy miamaro ny trano-pilalaovana ny toeram-pisotroana ny toeram-pandihizana ny toeram-pakana fafinaretana aranofo sy ny sisa
adiny nofo amin'ny fanahy mafy io, tena mila finiavana sy mitaky heritsaina miady am'izany satria ireo no mahajemby, ireo no mahafanina, eny tena mahajamba mihitsy ary tena mahafaty mihitsy ka ilaina ady mafy ombonana ny fanarenana an'izany satria ny fiarahamonina zay tratrany tena manjombona mihitsy io adiny nofo amin'ny fanahy io ny tena mba heverinay fa atongavan'ny fanahy mahaolona satria raha tenenina fotsiny zany nefa tsy voaboasana tahaka an'izao ianaovantsika azy zao ny trangam-piarahamonina de mety lasa angano, mety lasa tantara, mety ho lasa nofo fotsiny ny fanantenanany amin'ny hoe fahatsara-piarahamonina sy ny fahendrena satria tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe kamboty manao vary amin'ny sakay isika malagasy ka ny natao indray no andratsan-dranomaso ka ndao isika hifarimbona anarina an'ity firenena ty tamin'izay moa zay de tena mitalao mafy mihitsy satria raha tsy ny fomba tena malagasy no hijerena malagasy dia malagasy pindrana amin'ny Madagasikara ny tranga eto Atsoatsy sanatriana izany ary tena sanatriavoko mihitsy fa ndao isika nao ady anoherantsika an'izany ity adiny nofo amin'ny fanahy ty de efa anisany fa tsy andrasantsika mpitondra fanjakana foana zao rehetra zao zay man mahazatra atsika isika zao zany salan'ny olona omena fanasana iandry fahatsarana mpitondra re ohatra hoe fanasana mpitondra miandro tolorana miandro omem-potsiny tsisy ezaka atao joya tsy mety zany diso ary tena diso ary ilana fanovana marina fa ny fanjakana no mpiasam-bahoaka fa ilaina tompon'andraikitra ny tsirairay amin'ny fanatsarana amin'ny fiainana tena ny era no mahatsara amin'izay rehetra atao rehefa manana teny era tsika amin'ny zavatra rehetra atao zay ny mahatsara koa ndao isika vahoaka sy ny mpitondra fanjakana anao tahaka ny masoandro sy ny diavolana zay moa nresantsika tamin'izany zany hoe ny mpitondra fanjakana anao petraka atsika ho masoandro ampibalika amin'ny fiainantsika vahoaka fa rehefa difo kosa izy am'izay azavana noentiny dia mba isika vahoaka indray ny diavolana mitondra azavana am'izay mety eo amintsika toy izao ifanaovantsika amin'ny fandarana Doria zao am'izay tsy foana azavana ty firenena ty na amin'ny alina na amin'ny atoandro de mba ho sambatra atsika malagasy eto Madagasikara fa raha nitranga misy am'izao tsy antitra tsony mivoanio ady hevitra be ziny tao anatin'ny SMS tato amiko le voanio ane zany mandray roe zay voanio na voanio voankazo na voanio amin'ny trangam-piarahamonina io fa lany amin'ny kijavony maro zany hoe amin'ny tsy mety no hinanatsika azy milaza miara-mahita aminareo ao amin'izany mba ilana fanarenana atsika ny anarina azy am'izao tsy tratra masaka tsony ny voankazo fa lany manta zay ny resantsika teto fa ity ny tena loza am'izao tsy tonga monto tsony na feno taona ny zazavavy de efa reny mpianakaviana anika efa mameno fiarahamonina ny zazakamboty velondray velondreny tataza amin'ny fanabeazana samy mandeha samy tady simba amin'ny fiarahamonina malagasy no ny adiny nofo amin'ny fanahy iza ary inona ny fanarenana hoentina manarina an'izany fanontaniana mila valy an'izany ary miantefa ho antsika malagasy rehetra anisan'ny mamaly an'izany ireo loha hevitra ny voaboasantsika nandritra ny eny taona sy enim-bolana teto amin'ity fandarana ty fa maro manankina saina amin'ny hoe fifidianana na tsy fifidianana ny tena lehibe tsy marina zany ka manomboka zao zany miarena tsika rehetra anarina an'ity fa tsy fifidianana zany ny vahaolana ny teo ihany ene ny teo amin'ny zavatra rehetra nataotsika fa ahoana ny atao anatsarana ny fiainatsika zany tena zava-dehibe satria zay foana ny tsy anjery ny fandimby teto nety ny mpitondra nandritra ny 12 taona de mbola manantena iny koa tsika fa isika mihitsy ndao anova fomba fisainana andinika ny tokony atao ny mety amin'ity firenena ty anao mihaino anaka io zao isika rehetra be iny
ary isorantsika koa ny ao amin'ny lafin'ny teknika misaotra anjaka naraka loha hevitra vaovao tsika de mbola averiko betabe nareo tezitra tamin'iny loha hevitra farany iny tsapako satria mafy be ny fomba nentiko ny teny azy tsy anao ny teneniko fa te hanana ny fahatsarana de mampipoitra ny trangam-piarahamonina ahafahantsika mitady vahaolana fa tsy ianao za tsy miteny olona zany aza tezitra ianao fa raha misy ny tianao ampifanantsiana de mifampiantso mifanoratra fa aza tezitra ohatran'ireny SMS mafy be ya ny lohahevitrantsika androany hoentiko anareo de ity mafimafy koa izy ty trangam-piainana no enti mifandrosoana zay trangam-piainana no enti mifandrosoana maro ny olombelona am'izao indrindra sasany amintsika malagasy no mifahatra amin'ny fomba fijeriny olona mandrosoka amin'ny teny hoe famerenana ny kodiaran'ny tantara tsy androso ny fifikirana amin'ny fomban-drazana zany mety misy marina amin'ny ampahany zany raha ny efa nilaozan'ny vaninandro no irina hitoetra tsy avela afoy nefa fiainana toy ny voankazo anala ny tsara telona ny ratsy alevina mba hitsiro voatsara maro ny milaza fa misy vesatra ny finonom-pona ny an'taolo malagasy mety misy marina ihany koa zany nefa eo anatrehan'io finonom-pona ireo no hitoeran'ny vongambolamena de lay fahendrena zany io fomba soa miditra io no mampiavaka ny malagasy eo anivon'izao tontolo zao fomba malagasy maro loko fa ravona fotsiny amin'ilay fomba fiteny manao hoe voankazo anala amin'ny fiainana ka ny tsara telona fa ny ratsy alevina mba hitsiro voatsara isika malagasy de tahaka ny olona anankiray sosinify na tsy mitovy amin'ny maro aza fa miavaka amin'ny lafim-pahendrena ka tsy tsara raha isorona satria misy mahatsara azy zay lay ataony amin'ny fomba fijery miabo fa rehefa jerenao amin'ny fomba fijery miiba de miiba ihany koa ny valiny fiainana am'izao zay tsy misotro zay tsy mifoka zay tsy miloka tsy olo mifandrosoana ampanetretena tanteraka no ilazako aminareo fa tamin'ny fotoam-pantano rako za tsy nisotro fa tena ny giaka mba tsy ilazako hoe nisaika tamin'ny fisotroana fa rehefa nataony manampy sy manala niverina amin'ny fahalalana sy ny torohevitra tany am-pianarana de hita ny valiny fa tsy nety noho izany avako aby lanjalanjao ny atao sao mety tonga ho fanenenana amin'ny fiainana satria tany ny diavina ka tsy maintsy nitandrina sao tafitohina zay le hoe kakazo maiky ny folambaratra tsy nanenenana ny vita ary zay mahatonga anay mananatra io le hira fanevany ty Fanabeazana Doria ty zay nataony dedesy zany fiainana am'izao ny volany tena manandanja mihoatra ny fianakaviana mba tsy ilazako hoe mihoatra ny olona zay ny fandrosoana fiainana am'izao filana ranofo ny tena lasa mora fanjifana azy fa ny fitiavana ny tena lafo nefa sasatra ny mahita azy fiainana am'izao ny fahaverezan'ny finday na telefona de tena alahelo ngeza be amin'ny tovavy reny zany noho ny fahaverezan'ny mahavirijiny azy jereo ane zany aleo ny nofo mahatsara no anovana ny zava-misy amin'ny fiainana toy izay ny zava-misy amin'ny fiainana no anova ny nofo mahatsara atsika na kely ny fahafana mahavita eo am-pelatananao de feno fitiavana zay atao tahaka ny Fanabeazana Doria ty araka n'le teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atombo yaore no atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato zao maniry mba ho vitanareo tsy anjery ary toetra ao aminareo zay loha zany hoe teny faneva amin'ny fandarana zay mba hahasoa atsika raha te androso raha te ho tafita ianao amin'ny fiainana de ataovo antsahafa de ho fay ary tsy pino
ny hevitry ny fiarahamonina fa matetika mamono. Io ny matetika mamono maro. Amin'ny andro mpiainatsika dia misy sampana roa foana ny safidy mpiainana. Indrindra fa amin'ny trangam-piainana no entin'ny fandrosoana. Ny iray makany amin'ny lalan'ny fitahin'Andriamanitra. Zany hoe efa ela no nanakinanao ny fiainanao tamin'ny fahamarinana. Efa ela no nanakinanao ny fiainanao tamin'ny fahadiovam-po. Dia izy no mitarika ny lalam-piainanao rehetra. Ny iray mandeha araka ny tarian'ny saina sy ny fonao. Nefa azadino. Na iza olombelona tsy maintsy misafidy ny tsara amin'izay heveriny. Noho izany, tompona andraikitra tanteraka amin'ny fiafarany diam-piainanao ny tsirairay. Zay. Fa tsy hoe zangela olo tokony tafa fa ry mama, ry papa, ry zandroko, la olo karaty iny ndro natonga anakay karaty. Joya! Anao ny tompona andraikitra amin'ny fiafarany fiainanao. Diam-piainanao. Indrindra amin'ny fahatsaram-piainan'ny taranakao. Azadino fa toy vakana amin'ny fiainana sy ny taranaka. Tsara nataonao mijinja fahatsarana ny taranakao. Sanatry mivavana diny lela. Ratsy ny nataonao. Dia hitanao eo foana no avy ny taranakao. Samy miara-manaiky isika. Fa ny lasa no miteraka ny anio. Ary ny anio no nanganana ny avy. Zany ane no anentanako atsika rehetra am'izao am'ilay teny filamatra apodiko ndraiky rehefa soa rehefa tsara zarao am'zanaka mampara atomboy aoreno atsarao azamiato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato mba hananatsika fiarahamonim-pahendrena any aoriana any. Izao vaninandro iainantsika zao dia vanim-potoana ifantofany tsangakevitra nentin'ny taolo endry zay lazaina fa lany andro sy ny trangam-piainana no entin'ny fandrosoana zay hita fa andro mpihemorana. Amin'ny fiarahamonina malagasy ane ny tarafatsika an'izany fa to tsisy taitra hitady vaolana atsika satria za zany tena anao hoe sanatria mivava ary anaovako azafady karaha tratra amin'ny fandrekirekena isika mpiray tany-drazana. Tsy sa tena manariny nentin-drazana nefa tsy tapa-kevitra koa andray tanteraka ny nentim-bahiny. Fa ny zavatra hita na ny salama tompoko efa resiny bonjour. Maro zany fomba efa very. Isika zao zany tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe manalasala tahaka ny katsaka ny fandiniana amin'ny fiainana ankehitriny satria atao hoe lahy nefa mibabianaka, atao hoe vavy nefa maniry somotra. Zany trangam-piainana misy amintsika am'izao. Ka mahatonga anay manao an'ilay loha hevitra hoe trangam-piainana no entin'ny fandrosoana. Mba hahafahantsika manao fanontsinana mahatsara amin'ny ankamaroany tranga misy dia samy mahalala ny tena marina neny rehetra. Fa vesaran'ny fahantrana, vesaran'ny tsy fisina dia lasa manao ny tsy fanao ny sasany. Any ka tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe drakidraky mikotrika todomboay zany ny maro. Tsy fitiavana fa mitambitamby rano isehana. Zany hoe mba tsy havery tombotsoa dia manaiky an'izay ampanaovana azy ny ankamaroan'ny olona. Maro zany. Na mety io, na tsia, na tsara io, na ratsy. Koa rehefa hitatsika fa miariary sy azo tsapaitanana ny fahadisom-piainana dia andaotsika averintsika mahatsara, mahatsarantsika malagasy, ny maha-malagasy ny malagasy. Ino isalasalantsika amin'izany araka n'ilay fomba fiteny manao hoe zay mitohondry fahendrena no tratrantitra amin'ity fiainana ty hoy ny Taolo razantsika fa tsy hoy Imanovojery. Ary zay olona manana fanahy endro no manana fihavanana amin'Andriamanitra. Taolo ny teny an'izany fa tsy Imanovojery. Manomboka zao zany dia afoizo ny fomba ratsy zay misy amin'ny trangam-piainana ankehitriny satria fiainana ne fianarany. Indrisy fa simba zany fotom-pisaina zany. Zany hoe fananan'ny malagasy fotom-pisainana hoe fiainana fianarana. Tsy manao zavatra raha tsy misy tambiny. Asoroko Doria. Satria Doria bojo fizarany. Eny hatramin'ny mpianatra mianatra tsy mety raha tsy sandaina valisoa.
nefa zavatra hitondra soa ho azy feny de zao zay rehetra ny anarana de tsy hita nampiarina firy teny amin'ny fiainana tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe bangana androditra ka ny fofony ihany ny anjarany fa tsy hita ny vokatra amin'ny trangam-piainana misy ankehitriny ka tena ilaina fantsiana zany rehetra zany avako abe sahirana ny tanora ankehitriny amin'ny fitadiavana sahirana ny tanora ankehitriny amin'ny fameloma-tena nefa ny fianarana natao vita ny volan'ny ray aman-drenina mpianatra tsy voahonitra ny verina amin'ny fiarahamonina zay ny angany fa nanampivesatra raha nanambady izy ny ampiray raha niteraka izy ny ampiroa raha roa zanaka ny telo sanatria mivava tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe latsaka nilanilany tahaka ny kananavy ny akamaroany tanora malagasy ankehitriny azafady manatona vorona ataondreo voalavo manatona voalavo ataondreo vorona manahirana be ihany ny fandiniana ny raharaha satria rehefa mitady asa izy reny de ataon'ny mpampiasa anao be diplôma amorona asa ho an'ny tenany enti manana manahirana be ny ihany mba tsy ilazana hoe tsisy torohevitra de zao isika ray aman-dreny mihitsy ny tokony piray ombonantoka amin'ny zanatsika tokony hifanaraka tsara ny vina tian'ilay zaza sy tokony ho tratran'ny ray aman-dreny dia ho piray ombonantoka tsara sy matotra ny zaza ampianarina sy ny ray aman-dreny mpiantoka mba tsy ho tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe tompony tsy mazaka manana tahaka ny zanakombo minono ka ny tompony ray no mandefitra amin'ny azy zavatra iainantsika amin'izao zany fa za le milaza le milaza azy manko zany mahantra tsisy raha de tsy voahevitra zay voalazako fa ohatrany hoe fanambaram-borondolo zany fa raha za io manan-draha dia voahevitra nge zay voalazako zay satria ohatrany hoe fanambaram-boromanga fa na izany aza mba dinio ihany avako aby somba mahasoa atsika zany rehetra voalazako zany am'izao angeny zanakomby ampinanina ahitra fanjara rononony amidy atakalo vola anjara ho asa ho an'ny tanora tsy misy ny fampianarana manao tsy omby aloha ny ray aman-dreny mampiana-janaka hatramin'ny zaza mbola tsy mahay miteny nefa ampianarana ny mahavita fianarana indray ny lasa vesatra amin'ny firenena satria tsy reny mihitsy reny na vita fianarana reny mihitsy no andrasantsika anamainty molaly an'ity tany ity joya satria tsy nomantsika tamin'izany izy ireo kosa mihitsika miara mijery ny ampitsony zanatsika ray aman-dreny miditra ny mpianatra am'izeo sahira olo jiaby mamarotra tokotany mamarotra tanimbary mamarotra tanindraza ampianarana tsaiky le raha miboaka fianaran-tsaiky io vita nefa hita to le fianakaviana trangam-piainana nenty mifandrosoana zany ilana fanitsiana ngeza be zany zavatra resahako zany fa isika moa zany variana amin'ny fahazarana tena variana amin'ny fahazarana isaorako misy olona tena makasitraka ary tena manantona any an-trano mihitsy fampiresaka de hoe fa tsy zakako de zao hoe ino mandrasanao aminazy io averiko foana ny fiarahamonim-pahendrena za tsy manana tambiny inona fa efa misotro ronono raha azo promotion za amin'ny fiainako am'izao de le 2 mètres sur 60 le ambany lavaka any zany fa mba hifankatsiarovantsika de le zao ifampizarantsika zao zany ihany koa mba hanentanako atsika rehetra tsy mba hanao fijery miabo fa aza miandry tambiny vao manao zavatra zany inge nahavery atsika io atsika zany tsy zatra ny taizana fa zatra ny ompiana anka lasa maro be ny biby olona eto amitsika maro izy teneniko maro zany ny akamaroany olo am'izao lasa biby olona aby yawa ary rehefa ny taranaka no tsy voataiza de izy io iainantsika io
am'izao ny ray aman-dreny tsy mikoaikoaika ny hoe ino tsara raha anatin'ny lohan'ny tsaiky reto ka raha reo maika mihitsy ny amono an-tena mba handovany any zaka ny arian-tena satria zay ihany koa ny nanaovantsika azy atsika tsy nitaiza fa tsika niompy entan'le fitiavan-janaka ka eto azy zany misy an'izay fomba fiteny béninois zay matetika veriko izy io béninois miteny français de votery ataoko miteny français les yeux quand on parle avec le taureau on prend toujours par le corne sinon il n'arrivera pas à comprendre sambory lohany anao tsy haiko ty ato fa raha anao mbola malemilemy tony de sy ny fitiavan-janaka tsisy raha manjary ane au contraire anao koa fosainy ambadika any le venaka aho sermon to izy nresantsika farany teo rabofina karabainina fa soara tsisy korana manjary ata resaka ty Doria ty le raha mandeha radio iena andefa radio tsy haiko reto vonio any korambe zany alefaso la muzika ma zay nitaizayntsika anandreo de zavatra hita de izy arahantsika mahita io tsika ray aman-dreny voa reo tanora koa voa basy io ndreo ambesatsika anarina kabary ty anao le raha ny vola tsika anao fikambanana kabary karaha ty fa misy tanjona hafa manatin'ny raha iny ao zay angala le tambiny fahatsarany jusque fikambanana iny joya rava nanima raha iny rava laolo mon jiaby cotisation jiaby tsofo tsy tata misy fikambanana ny tsisy ata vola tsisy petrabola fa izy fikambanana ino mafikambanana an'izany ka eto azy zany de manentana antsika rehetra ngeza be zavatra nresahako teo fa izy moa teneniko anareo teo ny hoe za le miteny azy la olo tsisy kabariny karaha hoe fanambaram-borondolo zany to fa raha zay ny olo nanan-draha ny volany raha mivolaniko jiaby iny ama isaka olo mivola atsika anao kabary jiaby zany fa za mangataka amin-dragnahary nitalao mafy aminazy mba alaitsika milafy tsarany mba hitoetra sy hipetraka amintsika tsirairay avy zany jiabyjiaby zany anarena io tsisy raha akamatatra zany ane hoe tonga de lafatra mpitondra rehefa andeha hitondra izy tsy maintsy tambatambaziny anao hoe ameko anao volana io fa jerinao ndro mamaky hoe karakory angalany volana io fa tsy zandro nangala volana io zay ny ndro navoatsika rangony jiaby zay de ty fandarana ty zany zako iantefa amitsika tsirairay andinika ny fiainantsika hoe manahoana aza anaovana akamatatra zany tsony satria zay rehetra ataonao no hitondra vokatra ho anao fa tsisy olona andeha anao anampy anao amin'ny fiainanao manontolo zany tsy marina avako aby ny atsy ambony tavanao ny hinananao ndragnahary mivola io isy olo koa isy olo andragnahary olo mitondra anantsika andeha hivola hoe tsika jiaby andeha ho mpanarivo izy koa lasa andragnahary zany ka za hoeto tsy miteny olona fa za manaitra mifosy fanahtsika zay na tonga an'le hoe trangam-piainana noentin'ny fandrosoana tokony ilana fantsiana raha tsy atsika ny manitsy atsika tavela eo boribory ny amin'ny valo tapotra amin'ny fotoana atsika ialako tsiny ho anao zay tohina tsy anao ny teneniko fa tianana an'le fiarahamonim-pahendrina de mizara mampanantena amin'ny heriny an'io toy zao ndray tondra loha hevitra vaovao fa makasitraka indrindra tompoko